Oabolana fahavalo amby roapolo dia vakina metomboka amin'ny andininy fahavatra ambin'ny folo zany ary ajanona amin'ny andininy fahavalo amby roapolo ihany koa. Sambatra izay olona matahotra mandrakariva fa izay manamafy ny fony no idiran-doza. Liona mierina sy bera miremby ny mpanapaka ratsy fanahy amin'ny olona reraka. Ny mpanapaka tsy ampisaina dia mahery mampahory. Izay mankahala ny fieremana no ela velona. Izay itambesaran-keloka no noho ny fandatsandra dia andositra hatrany an-davaka. Aoka tsy hisy iazona azy. Izay mandeha tsy misy tsiny no hovoavonjy. Fa izay mivadika ka mandeha amin'ny lalana miolokoloka no ho lavo tampoka. Izay miasa ny tany dia ho voky hanina. Fa izay manaraka ny olom-pona ho voky alahelo kosa. Izay olona mahatokotoko dia ho be fitahina. Fa izay maimay tahianan-karena dia tsy maintsy ho eloina. Tsy mety raha mizaha tavan'olona kanefa na dia amin'ny sombokanina ihany aza dia sahan'ny olona anotana. Ny mpialina dia maimay tahianan-karena. Tsy fantany fa anjoa azy ny halahelo. Izay mananatra ny olona no hahazo fidibe raha hatr'izay noho izay mandrobo amin'ny lelany. Izay mandroba ray sy reny ka manao hoe tsy eloko zany dia namany mpanimba. Izay mierina manetsikady fa izay matoky an Jehova dia ho atavezina. Izay matoky ny fony dia adala. Fa izay mandeha amin'ny fahendrena no afa-miala. Izay manomeny malahelo tsy hanan-java-mahory. Fa izay mitampy maso hahazo ozina be. Raha misandratra ny ratsy fanahy dia miery ny vahoaka. Fa raha ringana kosa izy dia miamaro ny marina. Hotohizantsika ny vakiteny ao amin'ny filazantsara ny Jesosy Kristy araka ny Jaona. Jaona 10 dia iarahantsika mamaky zany minaran'i Jesosy metomboka amin'ny andininy fahiraika ambin'ny folo ary atsahatra eo amin'ny andininy fahiraika amby roapolo. Izaho no mpiandry tsara. Ny mpiandry tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondry. Ary ny mpikarama satria tsy mpiandry na tompony ondry izy. Koa raha mahita ny ambody avy dia mandao ny ondry ka mandositra. Ary ny ambodia misambotra ny ondry ka mampiaka azy. Mandositra izy satria mpikarama ka tsy mitandrina ny ondry. Izaho no mpiandry tsara ary fantatro ny ahy sady fantany aho. Dia tahaka ny afantaran'ny ray ahy sy ny afantarako ny ray ary izaho manolotra ny aiko hamonjy ny ondry. Manana ondry hafa zay tsy amin'ity vala ity aho. Ary ireny koa dia tsy maintsy hoentiko ka hiaino ny feoko ary ho tonga andiany iray izy sady iray ihany ny mpiandry. Ary izany no itiavany raiko ahy satria izaho manolotra ny aiko mba hiandraisako azy indray. Tsy misy manaisitra ny aiko amiko fa ny tenako ihany manolotra azy. Manana fahefana hanolotra azy aho ary manana fahefana haka azy indray. Izany didy zany dia azoko tamin'ny raiko.
Ary nisy fisarahana indray tao amin'ny Jiosy noho izany teny izany. Ary maro tamin'ireo nanao hoe manana démonie izy ka efa very saina. Nahoana no miaino azy ianareo? Ary io kosa ny sasany tsy mba teny démoniaka izany. Moa ny démonie va mahay mampahiratra ny masony jamba. Dia ho faranantsika ny vaky-teny araka ny epistily izay nosoratan'ny apôstôly Paoly ho an'ny Korintianina. Korintianina voalohany toko 2:12. Dia vakina metomboka amin'ny andininy 7:20 zany a. Dia tohizana amin'ny toko 7:12 faranana hatreo amin'ny andininy 9. Ary ianareo no tenan'ny Kristy ka samy momba ny tenany avokoa araka ny anjaranareo avy. Ary Andriamanitra efa nanendry ny sasany teo amin'ny fiangonana. Voalohany apôstôly, faharoa mpaminany, fahatelo mpampianatra. Manaraka izany dia fahagagana, dia fanomezam-pahasoavana ho enti-mahasitrana, dia fanampiana, dia fitondrana, dia fiteny samihafa tsy fantatra. Apôstôly va izy rehetra, mpaminany va izy rehetra, mpampianatra va izy rehetra, manao fahagagana va izy rehetra, manana fanomezam-pahasoavana ho enti-mahasitrana va izy rehetra, miteny amin'ny fiteny tsy fantatra va izy rehetra, mandika teny va izy rehetra. Nefa maniria fatratra ny fanomezam-pahasoavana lehibe indrindra, ary indro izay lalana tsara indrindra no atoroko anareo. Na dia miteny amin'ny fitenin'ny olona sy ny anjely azaho, kanefa tsy manana fitiavana, dia tonga varahana maneno sy kipantsona mikarantsana aho. Ary na dia manana faminaniana azaho, ka mahalala ny zava-miafina rehetra, sady manana ny fahalalana rehetra, ary na dia manana ny finoana rehetra azaho, ka mahafindra tendrombohitra, kanefa tsy manana fitiavana, dia tsinotsinona aho. Ary na dia homeko ho an'ny malahelo aza ny fananako rehetra, ary na dia atolotro dorana aza ny tenako, kanefa tsy manana fitiavana aho, dia tsy mahasoa akory izany. Miaraka ivavaka itsika ary isaotra an'Andriamanitra. Jehovah Andriamanitra raha eo, fotoan-dehibe ho an'ny fiangonana eto Ambohimarina sy ny manodidina tokoa androany, dia ny fotoana izay ny fanomezana fa iarana elatabatra aminao. Satria isaky ny mihinana sy misotro izay ianao dia manambara ny nahafatesanao, ka izany no ataovy ho fahatserovana. Ianao Jehovah ao dia nanomeny zanakao lahatokana Kristy natolotra ho fanatitra mba ho famonjena izao tontolo izao. Ary dia tanteraka tokoa izany, ka tsy nisy taminay aza raha manoto izay na mangalatra na mijangajanga na manao mpisampy na mamon'olona na inona eloka vitanay eo anatrehanao na jiolahy na dahalo, dia tsy nisy intsony no fatsena tamin'ny hazo fijaliana, fa vaovela eloka noho ny amin'ny rahan'i Kristy. Kotondreto ary zay tompo mitondra ny fanatitra sy ny fahafolo-karena, satria fitiavana lehibe tokoa no nitiavanao anay tamin'ny alalan'ilay zanakao tokana dia Jesosy Kristy. Ary raha tianao koa zay tompo, dia manatanteraka ny baikonao tokoa ka nitondra izany fanatitra sy fahafolo-karena sy ireo fanohanana ny asa rehetra, ny fanorenana ny fiangonana, amalinay izany fitiavanao anay izany. Ka dia nitondra izany amin'ny fitiavana tokoa izay, satria ny fitiavana no ambony indrindra, hoy ny vaky-tenin'ny soratra masina iteo. Koa dia raiso ary zany fanatitra zany mba ho anitra kasitrahana amin'ny seza fiandriananao, fa tsy ny vola aman-karena ihany tompo no atolotray androany, fa ny tenanay mihitsy no atolotray fanatitra velona ho anao. Dia fa nipopana azy ho ataonao izany ka raisona dia tsy mendrika ary izay. Izay voakanao matoky rehetra ny
satria zany voalaza ny soratra masina tao fa zay matoky an' Jehova araka ny vaky teny teo dia ho atavezina ko dia indreto ny voakanao tompo mbola mijoro am'izany fatokinanao izany ka dia matoky zay fa zay tsy matoky ihany no hai taka ny tolakatraka sy taka ny kofafa fa zay matoky aminao dia atavezina tokoa iseho ny voninahitry ny anaranao ko dia tao ary nivoakanao zay tsy mba nanaka tolotra mba hitondra mpifaliana koa tompo andray zany teny fikasana zany fa zay matoky anao tokoa dia ho atavezina mifanohitra am'izay zay tsy matoky dia ai sala mitolakatsakeny foana ko dia misaotra raha eo fiza mivavaka izany dia aperaka amin'ny anaran'ilay Jesosy Kristy ko dia mitanena ary Jehova mivaky tenin'ny soratra masina zay ny vakina teo fa misy afatra tianao pitaina amin'ny fiangonana melohan'ny Ana Maria nay ny 12 taonan'ny radio fanambarana afaka tapabolana eo anao ary ny dera sy niaja ny voninahitra mandrakizay ny anaran'ilay Jesosy Kristy maty ny levona nitsangana araka ny soratra masina no anonona sy angatana izany vavaka izany ho azy ene nideratra amin'ny taloha indrindra ko mandrakizay halleloia amen. Manasa antsika fiangonana ary amonjy toerana miarahaba antsika voakan'Andriamanitra rehetra zay mbola mahatoky ao amin'Andriamanitra amin'ity sabata ty isa-tsabata amin'ny fanompona azy fa zay mahatoky amin'ny Jehova izy dia atao inona tokoa ho atavezina ary zany nefa mamandimandina antsika mianakavy reto vahoaka mahatoky isy teny zao zany zay zany aminao tsy matoky fa mahi tsy haiko aloha fa de zay lazay ny tenin'Andriamanitra zay matoky dia atao inona izy zay zany aloha de tsy haiko zany ndraisanareo azavatra mampite imemebe mihitsy mieritreritra zava so ihany afa-tsy le za taloha ty fa mba za taloha manko na ikely ohatra ny tolakatsaka mihitsy ataloha fa zao efa natoky de fa mba mandimandana am'izay zany fa de mena voninahitra lay mpanjakany mpanjaka halleluia amen. Marina zany soratra masina zany fa tsy mandainga ny baiboly miarabantsika rehetra voakan'Andriamanitra manerana ny firenena malagasy tsika rehetra tia ampitan-dranomasina ty koa na ny akaiky na ny lavitra dia tsy adino ny miarabantsika manaraka an'izao afatra izao rahabaina manokana koa tsika atao tokantrano manaraka ny toroteny isaky ny sabata ariva lahady maraina atoandro larbi lakamisy zoma miendro zao afatra izao tsy adino koa ny miarahaba ireo voakan'Andriamanitra izay androany no voalohany iraisan'izy ireo latabatra amintsika vao nanolo tena tamin'iny sabata lasa teo iny 300 latsaka kely teo a ireo voakan'Andriamanitra izany izany hoe mitombo isatrany ny voakan'Andriamanitra satria ny fitahina dia mirotsaka amin'izao fiangonana izao ko dia raha tratrana am-pisakafoanana tsika mihaino zao toroteny zao dia mirary anareo azo tomana asa motahin'Andriamanitra daholy sady misakafo aranofo misakafo ara-panahy tamin'ny sabata teo tsika dia niresaka ny amin'ny virjina 5 adala sy 5 endry mahafinaritra ny mahitatsika satria efa tsy de mila entanina intsony ny amin'ny fitafiana manga sy fotsy izany efa samy mahalala n'izany daholy tsy mila entanina intsony amonjy selula izany fa samy efa nandiny tena tsy ilaina entanina intsony am'izany atoky amin'ny fanatra sy fafolo-karena izany tsy entanina am'izany intsony itsika jery azao ny lolona de efa saika 7 isan-jato efa bleu roi daholy itsika koa efa saika 7 isan-jato ny fiangonana ny vehivavy efa bleu roi daholy ny ambony ny lehilahy efa fotsy daholy ny ambony ary efa miray tsara le firaisaposy sy ray firaisan-tsaina eny amin'ny 20 taonan'ny radio io de mariako tsara fa 20 taonan'ny radio io lay feo mahery nomen'Andriamanitra tsika hoe itory ny filazantsara mifoky pirenena sy ny olona sy ny samy hafa fiteny ary ny firenena rehetra
nanao tamin'ny feo mahery hoe matahoran'Andriamanitra ka omeo voninahitra izy, dia isika izao no nantsoina tamin'izany feo mahery izany, ary tena asehontsika tokoa zay ka navahan'Andriamanitra itsika, tsy navelany hitovy amin'ny fiangonana hafa intsony hoe rehefa mivavaka na mandeha mivavaka dia ohatra ny olona rehetrarehetra. Tany amin'ny voalohantsika dia navelan'Andriamanitra ao amin'izay toerana izay tovy amin'ny olona rehetrarehetra, fitafy zay natao rehetrarehetra, fa tonga ny fotoana nanavahany antsika amin'izay, ary tsika tsy menatra ny amin'izany, tsy matahotra ny amin'izany. Dia asehontsika tokoa izay voninahitr'Andriamanitra izay dia izao firaisam-po sy firaisantsaina asehontsika izao, ary mbola ho asehontsika koa izany amin'io fa 20 taona ny radio fanambarana io, ny fiarahana miatsika rehetra, ny fitafiana rehetra ho vavolombelona amin'izao tontolo zao, fa misy vahoaka an'Andriamanitra no fidiny eto amin'ity zao tontolo zao ity dia isika izany. Haleluya! Ny afatra nomenantsika androany, satria ity no fandraisana fanasan'ny tompo faharoa amin'ity taona ity natrehantsika. Melohan'io fanamarinana fa 20 taona ny radio izay hoatrehantsika io. Asehon'Andriamanitra ny heriny sy fahefany sy ny voninahiny amin'io fa 20 taona ny radio io, ary entanina ny tsiraray avy, indrindra moa fa ny radio rehetra eran'ny Madagasikara, mba isan'andro io fanentanana ny fa 20 taona io isak'izay fandarana mandeha, fa tsy hoe ny fandarana maninona zavaboary moa izy iny, manjakany zavaboary, dia inona nidirako amin'izay 20 taona, na hoe ny fandarana masovy ny baiboly, dia tsy resaka 20 taona, fa ny baiboly efa 7 taona, fa 4 taona amin'ny baiboly. Na hoe ny fandarana tokantrano sambatra, inona ny resako zay 20 taona any, ko ny tokantranony olona reo misavoritaka daholo, 20 taona ny orenana. Na hoe za fandarana fandresena voamaraina, ka tsisy idirako zany. Na hoe any ana dia toroteny, ina moa le fandarana ny toroteny moa, fanilo sy fahazavana na fakatsao, dia ny any amelivelon'ny mpanota ihany nataoko eto amin'ity fakatsao ity, fa tsisy idirako zay 20 taona any. Fantoka daholo tsika radio io na resy lahatra atsika niantson'Andriamanitra atsika tamin'ity lalana ity, ary mbola iorenantsika sy ijoroantsika hatramin'izao io radio io. Ka amin'io fa 20 taona n'io radio tsika io dia anao fanatitra faran'izay tsara indrindra itsika isaorantsika an'Andriamanitra, fa raha tsy io radio io dia tsy toy izao itsika, satria itsika dia anangana, ary efa mandeha ao ny asa fanorenana trano lehibe 3 étages miaraka amin'ny terasy, io radio, tranony radio zay ho ataotsika io ho fanamariana ny fa 20 taona ity radio tsika ity. Dia raha sitrapon'Andriamanitra io trano lehibe zay ho atao io dia sady tsy ho radio ihany fa ao ihany koa no ametrahantsika ny televizionna zay ho ataotsika rehefa vita io trano lehibe io zany, ary ho atao tsara sady mamiratra indrindra izy io amin'iny faritra ambony iny, mba isehon'ny voninahitr'Andriamanitra, ka zany hoe ataoko hafa ny manompo azy iny tsy manompo ahy. Noho izany itsika amin'io fa 20 taona io zany dia mba anomana rakitra manokana ho an'ny radio, ka raha hatramin'izay ny radio no nataonao kely indrindra satria namahana anao, dia mba amin'io fa 20 taona io dia mba ny azy indray mba ataovy be indrindra, satria mbola amahana anao indray izy sy ny taranakao mandrakizay. Amen. Ka androany tsika hiatrika latabatra ny tompo, satria ity latabatra ny tompo zay atrentsika ty dia nivozantsika hery.
hiatrehana io faharoapolo taona io, sady famaranana ny faharoapolo taona ny fiangonana. Dia iresaka kely tsika ny amin'ity fandraisana fanasan'ny tompo ity, satria ny vaky tenin'ny perikôpa atsika izay nomenantsika tamin'ny jaona toko 10 tao dia toroteny fampianarana afatra nataon'i Jesosy melohany ny arahany nandray ny mofo sy ny divay tamin'ny mpianatra, ka ny lohany nanomboana azy tamin'ny hazo fijaliana. Dia nisy afatra nomeny Jesosy, ka hojerevantsika ny afatra nomeny Jesosy talohan'io ny arahany latabatra tamin'ny mpianatra an'io sy taorianan'io hoe inona moa ny afatra nomeny Jesosy Kristy ny vahoakany. Dia itsika hiarika latabatra koa eto dia tsara ny alalantsika an'izany afatra zany talohan'ny ny atrenany latabatra sy izay afatra nomeny taorianany zay koa. Hiatrehantsika izao faharoapolo taona ny fiangonana izao. Jaona toko 17 no itondrantsika ny afatra ary. I Jaona toko 17 dia misy lohateny hoe nanasan'i Jesosy ny tongotry ny mpianany. Nanasan'i Jesosy ny tongony mpianany. Ary talohan'ny andro firavoravona tamin'ny Pasika, satria fantary Jesosy fa tonga ny fotoana hialany amin'izao tontolo zao any amin'ny ray, ary efa tiany azy izay amin'izao tontolo zao izy dia tia azy hatramin'ny farany. Raha mbola teo amin'ny fisakafoanana hariva ary Jodasy Iskariota zanaky Simona efa nomeny devoly saina raha teo mba hamadika azy, sady fantary Jesosy koa fa ny ray efa nanolotra ny zavatra rehetra eo an-tanany, ary Andriamanitra no ny aviny sady Andriamanitra koa no iverenany. Dia nitsangana ny ala teo am-pihinanana izy ka nametraka ny lambany ary naka lamba famaona ka nisikinany, ary rehefa vita izany dia napidina rano tamin'ny tavy izy ka nanomboka nanasa ny tongotry ny mpianatra sy namoaka azy tamin'ny lamba famaona izay nisikina. Tonga zany ny fotoana hialany amin'izao tontolo zao. Dia fantany Jesosy izany, izany hoe manana ny fotoanany avokoa ny zavatra rehetra, manana ny fotoanany avokoa ny olona tsiraray avy rehetra koa, samy manana ny fotoanany avy. Dikan'izany na itsika aza dia manana ny fotoanantsika koa. Hoe eto ny fotoana ahafahako CP, eto ny fotoana ahafahako BPC, eto ny fotoana ahafahako baka, eto ny fotoana azoko licence, azoko maîtrise, azoko master, azoko doctorat. Eto ny fotoana ahatonga ho dokotera, ho mpampianatra, ho mpiasa-panjakana, ahatonga ho pastera, ho missionnaire, évangéliste, ahatonga ho olona. Eto ny fotoana ahatonga ao amin'ny fiangonana apokalipsy. Eto ny fotoana afatesako. Zany hoe raha tsy tonga io fotoana io dia tsy tonga tokoa io. Ho an'ny mpianatra, raha tsy mbola tonga ny fotoana ahafahanao CP dia tsy afaka ianao. Dia misaotra anao n'Andriamanitra hoe mbola tsy tonga ny fotoanako hoe fa tsy mitomany. Tahaka izany koa ny BPC, tahaka izany koa ny baka. Raha mbola tsy afaka ianao zany toy hoe mbola tsy tonga ny fotoanako, tsy tsy nafaka. Fa rehefa tonga ny fotoanako tsy maintsy maninona? Afaka. Na ho 7 taona ary tsy afaka eo, mbola tsy tonga ny fotoana. Na 20 taona ary tsy afaka, alaiko foana io. Tsy kivy mihitsy zany satria mbola tsy tonga ninona? Fotoana. Ka raha mbola tsy tonga koa ny fotoana hafatesanao, tsy eo ianao. Na dia voadona ny tôbila ary ianao tapaka ny tôlapeny, ny tôlandranjo, vaky ny loha, voaka ny voamaso. Ny ray ihany tavela mbola velona ihany ianao satria mbola tsy tonga ninona? Ny fotoana. Na accidenté amin'ny tôbila ianao, na eny amin'ny avion ianao, na eny ambony masinina, na eny ambony sambo, midobo ny sambo, raha mbola tsy tonga ny fotoananao, tsy maty ianao. Na marary ianao, na inona aretona aminao, na inona, na ho didina 5 any amin'ny hôpitaly ary ianao, na ho tapana ny tongotrao any amin'ny hôpitaly, na ho ny tananao, rehefa mbola tsy tonga ny fotoana, maty sa tsy maty? Tsy maty. Fa rehefa tonga ny fotoana dia tsy afaka miala. Hoy Jesosy, satria fantany fa tonga ninona ozy izy? Ny fotoanany. Fantany fa tonga ny fotoanany. Dikan'izany be da be ny olona miresaka amiko hoe ahoana pastera fa ho didina? Didina vavony, ho didina ny sarakaty, ho didina ny sarapo,
misy sarasaraka didina maro anaty ao. Dia za matahotra ho didina ozy izy. Inona natoranao didina ao ka sao dia maty. Ka rehefa tonga ny fotoananao na ho didina nanao tsy ho didina tsy maintsy maninona ianao. Maty inona natorana tsy didina ndana didina. Hay. Dia raha maty dia ahoana dia tonga ny fotoana ao ako. Zany moa zany izy io izay le izy zany. Misy fotoana daholo ny zavatra rehetra. Ka inona natoranao ho faty? Aza matahotra ny ho faty zany. Na dia efa tonga eo ary ny jiolahy tifitranao. Voaka mikibonao ray ny bala ray dia mivoaka ry amin'ny lamosina. Tonga any amin'ny hôpitaly ianao tsy hitan'ny dokotera mikibonao le bala. Velona ianao mivoaka avy eo. Satria mbola tsy tonga n'inona. Inona natahorana an'izay ho faty? Kristy koa ngano natahotra tamin'ny andro. Tsy mbola tonga ny fotoana. Ary izy ary impiry izy nilaza an'izany. Zao vitsy ato amin'ny Jaona toko faharoa ato. Jaona toko faharoa. Jaona toko faharoa ny lohateny hoe nampidiny Jesosy rano divay tao Kana sy ny nakanesiny tao Kapernao. Andininy fahatelo sy fahaefatra. Ary rehefa lany divay dia hoy ny reny Jesosy, tsy manana divay izy. Hoy Jesosy tamin'ny raha vehivavy, moa fa ninona akory ny zaho sy ianao? Tsy mbola tonga ny fotoako. Jaona toko fahafito. Andininy fahadimy sy ny fahaenina. Fa na dia ny rahalany aza tsy nino azy. Dia hoy Jesosy taminy, tsy mbola tonga ny fotoako, fa ny fotoananareo dia vonona lalandava. Mbola tsy tonga ny fotoanany. Inona ny lohateny eo ny akaran'i Jesosy tany Jerosalema tamin'ny andro firaviravona taberna kely sy ny nampianarany teo kianjan'ny tempoly ary ny tadiavan'ny lehilahy sambotra azy. Tady sambotra azy alohan'ny fotoanany lehibe mpitarika tamin'ny Israely. Fa voasambotra ve Jesosy sa tsy voasambotra? Tsy voasambotra izy satria mbola tsy tonga ny fotoanany. Andininy fahavalo. Miakara ho any amin'ny andro firaviravona ianareo fa izaho tsy mbola miakatra ho amin'ity andro firaviravona ity satria tsy mbola tonga ny fotoako. Fa hainy Jesosy tsara zany ao amin'ny andro firaviravona ny fotoana izay tsy maintsy anamborana azy. Fa tsy mbola ty andro firaviravona amin'ity taona iainantsika ty zany. Fa mbola any manaraka zany. Jaona toko fahafito, andininy sivy amby roapolo. Izaho malala azy, fa izy no niaviko ka izy no naniraka. Dia nitady hisambotra azy ny olona, kanefa tsisy nanindry tanana taminy satria tsy mbola tonga ny fotoany. Tsisy nanindry taminy satria tsy mbola tonga ny fotoanany. Toko fahavalo andininy faharoapolo. Toko fahavalo andininy faharoapolo. Nampianaran'i Jesosy indray tao kianjan'ny tempoly sy natezerany lehibe taminy. Andininy faharoapolo. Izany teny zany lazain'i Jesosy teo akaiky ny fandatsahn-drakitra. Raha nampianatra tao kianjan'ny tempoly izy. Ary tsy nisy olona nisambotra azy satria tsy mbola tonga ny fotoana. Tsy nisy olona nisambotra azy satria tsy mbola tonga n'inona ozy izy? Fotoana. Fa aty amin'ny toko fahatelo amby folo. Toko fahatelo amby folo. Tonga ny andro firaviravona amin'ny Pasika dia nilaza Jesosy. Satria fantany fa tonga n'inona ozy izy? Tonga ny fotoanany. Dia inona ny zavatra nataony? Efa fantany fa hisy hamadika azy ao. Fa lasa izy nitsangana. Andininy fahadimy io. Jaona toko fahatelo amby folo andininy fahadimy. Rehefa vita izany dia napidina ny rano tamitavy izy. Azafady andininy fahaefatra. Dia nitsangana niala tao am-pihinanana izy. Ka nametraka ny lambany ary naka lamba famaona ka nisikinany. Ary rehefa vita izany dia napidina rano tamitavy izy ka nanomboka nanasa ny tongotry ny mpianany. Tra. Sy namoaka azy tamin'ny lambany famaona izay nisikinany. Dia ny fahenina dia nakeo amin'ny Simona Petera izy fa hoy Petera taminy, Tompoko, ianao va no anasa ny tongotro? Jesosy namalaka nanao taminy hoe, zay ataoko dia tsy fantatrao ankehitriny, fa ho fantatrao ratrizay. Zay ataoko dia tsy fantatrao ankehitriny, fa ho fantatrao ratrizay. Fa hoy Petera taminy, azafady, sanatria raha nasa ny tongotro ianao. Jesosy namaly azy hoe, raha tsy ho sasako ianao dia tsy manana anjara amiko. Hoy Simona Petera taminy, Tompoko, tsy ny tongotry ihany ary, fa ny tanako sy ny lohako. Hoy Jesosy taminy, zay efa nandro tsy mila ho sasana, afa-tsy ny tongotra ihany. Fa efa madio avokoa ary anareo dia madio, nefa tsy anareo rehetra, fa fantany
ilay efa hamadika azy ka izany nylazany hoe tsy madio avokoa ianareo rehetra. Raha jerena zany fisehony tantara zany de tahaka izao ny fisehony tantara. Fomba fanaon'ny jiosy rehefa isakafo na rehefa avy ny asa ny ray mpianakaviana iray ka miditra ao an-trano dia ny mpanompony na ny mpiasany no mandeha manasa ny tongotry ny patrony, ny lehibeany. Ka isakariva zany de efa manomana rano ao sy koveta ao ny mpiasa, de efa manomana lamba anasana tongotra satria reraka ny patron, reraka avy ny asa dia tsy maintsy sasana tongotra sy misasa alohan'ny sakafo, satria ny jiosy koa tamin'ny androny dia tsy nisotro ny sakafoanana fa amin'ny tanana no isakafoanana. Ka noho izany mila manasa tanana fa tsy tanana feno vovoka, feno menaka tany amin'ny garazy iny, na ny tanana feno fotaka tany amin'ny tanimbary iny no andeha isakafoanany. Tsy maintsy misasa tanana izy zany satria mihinana amin'ny tanana.